Fonina tanteraka araka izany ny mpilalao fa hitsindahan'izay dia miomana fatratra ihany koa ny mpijery baolina malagasy manoana ny Barea Madagasikara amin'ny alalan'ny fikambanana Alefa Barea. Amin'ity fihaonana ity ary dia misy ny hetsika manokana izay io karakarain'ny fikambanana Alefa Barea entina hanoanana ny ekipa pirenena malagasy amin'ny fihaonana amin'ny Senegal io. Manohatra ny hetsika taony ho fanosehana ny ekipa pirenena malagasy na amin'ny Barea Madagasikara sy ny baolina kitra malagasy amin'ny ankapobeny. Ny fikambanana Alefa Barea alakamisy alina teo ary dia nampafantatra ny fomba fiasany sy ny antom-pisiny tetsy amin'ny coup d'état anosy ny Alefa Barea. Anisan'ny nampisongadina azy ireo ny fanaovana ezaka goavana hanampiana ny Barea ho tonga any amin'ny CAN 2024. Lalao ara-pirahalaina efatra moa no efa nataon'ny Barea taorian'ny fikarakarana nataon'ny fikambanana niaraka tamin'ny FMF. Dia ny fihaonana tamin'ny Uganda ny Oktobra 2024, Komoro Novambra 2024, Togo Marsa 2024 ary farany teo ny fihaonana tamin'ny Kosovo ny Marsa 2024. Eo ihany koa ny fisian'ny sampana Alefa Barea amin'ny foot sy ny Alefa Barea amin'ny zara izay misahana ny fampandrosoana ny baolina kitra malagasy amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny fitiliana ireo zandrikely manan-talenta. Ary farany dia ny Alefa Barea Club des Supporters. Zaho zany tsika ray volana marina sisa jour pour jour dia andreo zany ny tsika ataonay présenter an'le association anay zany le fikambanana Alefa Barea dia manano ohatran'izay koa zay présenter an'ny hira ho nataony Samuel ho an'ny Barea zany dia misy koa zany nataonay efa aveo ny défilé ny maillot Alefa Barea fa ao anatin'le préparation zay koa zany manomboka sabotsy zao misy isaky herinandro zay mikarakara ny club de supporters. Lova betsaka ny teny nangingina ny Alefa Barea volana vitsivitsy maizahoaiza ny fipetrakiny hoe mety match amical satria ny Alefa Barea anisan'ny hoe mpijery an'izay match amical ho amin'ny Barea zay koa. Tafitra le match amical moa tsara fantatra fa manaraka calendrier FIFA dia nisy le calendrier FIFA zany nisy créneau tsika tamin'ny mois de juin teo saka hoe hanao tournoi teto Madagasikara fa le nanao kosafa ny ekipatsika dia tsy vita iny dia nisy opportunité koa hanao tamin'ny septembre teo fa le fotoana koa zany tekiteky dia tsy vita koa zany dia bon so ihany efa navitan'le efatra kely zany tsika dia le match officiel amizay zao septembre Sénégal, octobre ho avy eto Guinée équatoriale, novembre ho avy eto i Soudan. Donc le amical zany fa vita fa miditra amizay tsika tena. Ho an'lova manokana aizahoaiza ny mety hoe herijika mety vitana ho an'ny Barea amin'ny éliminatoire ny CAN. Tsisy totsika ka lasitsika ka tafiditsika na mois d'octobre mois de novembre tsy maintsy mifety ny qualification atsika. Arak'izany dia tamin'ity fotoan'ity nampisehoana tamin'ny fomba ofisialy ny fanamiana ho an'ny club de supporters teo ihany koa ny famoahana ny hira ofisialy hanoanana ny Barea nataon'ny Samuel.
tokana moa ny tanjona ho an'ny Alefa Barea dia ny atafitany ekipa pirenena malagasy any amin'ny kanina 2024.